Tafiditra kosa ao anatin'ny asa tanterahany sekoly ambony ETF PS RLG nanomboka tamin'ny fiatombohan'ity taona ity ny asa sosialy nanatanteraka tolotanana ny sekoly nahitana ny fandraisana anjarany mpanabe sy mpampianatra ary ihany koa ny mpianatra nahafahana nanampy ireo zokiolona sy renim-pianakaviana tena marefo teo anivon'ny fokontany Manjakaray 2D fanadihadiana avy hatrany. Zokiolona sy renim-pianakaviana miatena misa empolo avy eo anivon'ny fokontany Manjakaray 2D no nahazo fanomezana avy amin'ny sekoly ambony ETFPS RNG. Panier garni ahitana sakafo sy akanjo ary kojakoja madinika ilaina amin'ny fiainana andavanandro no natolotra azy ireo. Ny fiaramiantan'ny sekoly, ny mpanabe sy ny mpampianatra ary ny mpianatra moa no nahafahana nanao ty hetsika fitsinjovana ampiarabelona ity. Androany moa izany dia nanapa-kevitra ny Institut Supérieur RLG fa hanao hetsika anankiray ho fanampiana ampiarabelona izay sahirana eto Manjakaray 2D. Izany moa dia tolo-tanana avy amin'ny tsy avy amin'ny sekoly rery fa ny ao amin'ny tompona andraikitra rehetra, ny mpianatra, ny mpampianatra dia samy nameny tolo-tanana avokoa ho fanampiana amin'ireo mpiarabelona sahirana rehetra ireo. Ny fiara-miasa dia natao tamin'ny araka tamin'ny fokontany. Tompona andraikitra rehetra tao amin'ny fokontany nisafidy ny zokiolona izay ny empolo taona mihoatra sy ireo reny manantena izany hoe sahirana dia mananjanaka maro 10 mihoatra izany ny zanany. Fa ireo tanora avy nahazo ny baccalauréat teknika ity sekoly ity, araka izany dia nivolavolaina ifamaly amin'ny filana ara-pahalalan'ny ankizy liana amin'ny fanabeazana teknika ny lalam-piofanana eto. Ny ato aminay filière misy anaky telo, génie électrotechnique et maintenance, un secteur industriel, des secteurs tertiaires, gestion management, des secteurs informatique, hatramin'ny licence professionnelle izany hoe bac plus 3 zany no fianarana misy ato aminay. Ny école dia efa nahazo ny habilitation au niveau ny institut ministère de l'enseignement supérieur dia manana ny fankatoavana amin'ny fonction publique ihany koa. Nanamarika moa ny mpanabe teo anivon'ity sekoly ambony ity fa mialiana amin'ny fampianarana teknika ny tanora ankehitriny ary miandamiam-bavy izany no ny fahatsapan'izy ireo fa mora kokoa amin'ny fidirana amin'ny tontolon'ny asa ny fahalalana no ratovina teny an-tsekoly.